tenin'Andriamanitra fiainana ho an'ny olona rehetra. Atolotry ny fikambanana hira sy filazantsara. Vavaka isika fitalaon'ny fonay zany Andriamanitra hitady anao ary indrindra tadiavinao dia ataovy izay hitanao ny fonay amin'ity andro ity ary ahitanay koa ny fonao izay ty indrindra ka mampaharitra anay eo amin'ny famoram-pon'Andriamanitra dia mbola mame tombonandro tombo-taona indrindra fotoana azonay miona amin'ny lalanao dia ny fianonany tenin'Andriamanitra izany. Mitenena tokoa fa ny teninao mamelona anay ary tenin'ny ray be fiantry zany zay tsy mamora mafy ny zanany dia naniraka anao Jesosy ho mpiandry tsara ho anay rehefa nanao avitra tamin'ny ranao. Mitenena araka ny fombanao ary ampianaro ny lalanao zahay izay lalana mahavelona. Ho voninahitr'Andriamanitra ire zay natao amin'ity toerana masinay ity ary mbola atao eto satria asanao zany avy aminao zany ary nataonao famonjena ho anay ary fonay tokoa fa na dia andro mahory aza ny ainanay dia fahazavanaina tsy milentika ary mandresy mandrak'izay ny tenin'Andriamanitra. Mitenena ry Jesosy eo famianao ny mpanomponao amin'ny anaranao. Amen. Moraisika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny epistely fatam-polo ho an'ny Galatiana. Epistely ho an'ny Galatiana ao amin'ny toko fahaenina. Moraisika amin'izany andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Mivary toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aza mety ho fitahina ianareo. Andriamanitra tsy azo fahazavazina fa izay afafon'ny olona no ho jinjana fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoanandro no hijinjantsika raha tsy reraka isika koa araka ny andro anaovana dia aoko isika anao soa amin'ny olona rehetra indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana. Amen. Ny lohan'ny teny lehibe izay mivanjinitsika ary miverimbelarina teto no andritry herinandro zao dia ny hoe manorona ny fanjakany ny tompo dia fanjakam-pahasoavana izany. Antoko ny famonjena ho antsika izay amin'ity fiainana ity ihany fa amin'ny ho avy manontolo dia ho fiainana mandrakizay zany. Andriamanitra manorona ny fanjakam-pahasoavana. Tsy no zany fa ny famoram-pony. Dia ny famoram-pony izay andraisantsika ny fanamarinana amin'ny finoana amin' Jesosy. Mba ho afaka amin'ny fanamelohan'ny ota isika ary miaraka amin'izany dia hamarinan'Andriamanitra eo imasony ty fanavotana izay nividianan'i Jesosy antsika tamin'ny rany ho afaka amin'ny fahontana rehetra sy ny fanamelohan'ny devoly. Rehefa zany dia ataon'Andriamanitra ho vita fihavanana aminy isika dia ho zanaka tokoa mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izany ty hoe fanjakam-pahasoavana ity dia ny fiadanan'Andriamanitra ny tokom-pitahiana zay omeny ary indrindra ny fiainana mandrakizay izay tsy izy ary fahafantarana azy na ny fananana an'Andriamanitra ho raitsika sy tompontsika hivelomantsika ary hiainantsika isanandro manomboka amin'izay fotoana nandraisantsika azy ary amin'ny ho avy rehetra. Afaka amin'izay fotoana izay mety tahotra teboteby iaia no ny fahafatesana sy ny aia-piainana maro samihafa izay manimitra ny fiainantsika olombelona ao anatin'ny fahalemetsika satria tonga lay mahery noho izao tontolo izao sy ny fahafatesana dia Jesosy izay niteny tokoa hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana kanefa ho izy matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Dia nirahina ny fanahy masina fanamaherin'Andriamanitra izay nahariny izao rehetra izao miazona izao rehetra izao ary afaka manavao izao rehetra izao dia mampirisika atsika amin'ny alalan'ny teniny hoe raha mamafy isika na miasa isika dia aoka ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba hahatonga fahasoavana. Dia ao no hoe ny tenin'Andriamanitra amin'ny alan'ny andiny fahavalo tapany faharoa izay nasongaditsika mba ho mpanjinitsika sy velabelarina ho fampiorenana ny finoantsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy izay mamafy ho an'ny fanahy dia mijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy ny fanahy masina zany. Inona zany fiainana mandrakizay zany dia azo lazaina fa hoe zany ny fahafenoan'ny fahasoavana zany ny tena tampony fiadanana
araka le tenin'Andriamanitra hoe tsy avy amin'izao tontolo zao ary tsy fantany satria tsy nomena azy izany fa avy amin'Andriamanitra kosa ho an'izay rehetra mandray azy dia izay mino ny anarany. Misy fikendren'Andriamanitra lehibe ry havako amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay menantsika amin'ity andro ity araka izany. Mitaona izay rehetra mino azy ny tompo mba iray antoka aminy ao amin'ny fanjakany ao amin'ny asany ary miaraka amin'izay dia ny hoe hanorona ty fanjakam-pahasoavany ity mba tsy araka ny tontera hoe aoka malaky lasa izany fa fanjakana ny dikan'izany dia hoe misy manjaka, misy manapaka, misy mibaiko, misy manam-pahefana ao aminao. Zay nino dia ny fahasoavan'Andriamanitra ary izay irery ihany. Zavatra ngeza be nge zany feno ianao tsy raha-tsaina intsony ianao ahoana ny amin'izao iza ny aya iza ny aro a iza ny tompo io dia fahasoavan'Andriamanitra tsy mety rehetra dia Jesosy zany. Rehefa zany ataony miombona antoka aminy isika zay nanaiky azy na zay manaraka azy dia anao ny tenin'i Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izy izay mino ahy miasa ataoko no ataony koa ary tsy vita an'izany fa dia araka ny teny Paoly hoe ataon'Andriamanitra ho mpiara-miasa amin'ny izay ozy izy ka mpiara-miasa an'inona izy ty dia tsy inona fa anamboatra sy hanorona ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanjakam-pahasoavany eto amintsika ary ato amintsika. Ho amin'izany dia ny rain'Andriamanitra tokoa ary ny rano ho antsika ny fanahin'ny masina. Ny fanahin'ny masina no miasa atanteraka ty hoe asa fanorenana ny fanjakam-pahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny olony ity. Ary io le tenen'i Jesosy hoe ny fanjakan'Andriamanitra izy tsy misehoseho ny fiavany fa izy ao anatinareo izy. Manorona atao anatintsika feno fahalemena fanjakana tsy azo ampiororona. Hain'ny olona ve zany? Zay nge ny faniritsika fa mba azo fedanana mba hitoetra mandrivony vato vetivety ao dia misy zavatra toy izao dia misy manohy tony dia misy mamiravira. Nen'Andriamanitra kosa tsy hay viravirana na oviana dia ny fanahy masina no mampianatra atsika ary mitarika atsika sy mampahery amintsika amin'ity hoe hanamboatra ny fanjakam-pahasoavan'Andriamanitra ity. Zao kosa nefa tsy manery atsika izy fa mampisafidy antsika ary io safidy io dia tsy indray mandeha na amin'ny voalohany fotsiny fa avaozona isan'andro tsy tenenanao hoe isaky ny ray mpimaso zany hoe tena fiainana mihitsy izy ka tompo-safidy ny olombelona tsiraray amin'ny fahamaliny ny antson'Andriamanitra na izy hino azy dia ano zao planin'Andriamanitra zay lazain'ny ten'Andriamanitra zao hoe hanangana ny fanjakan'Andriamanitra ao aminy ka anaiky an'i Jesosy ho tompony sy mpanjakany ny fe, ny sainy, ny heviny, ny lalany fanirindrika sany rehetra ary manakina feno ny fiainana amin'Andriamanitra na kosa izy tsy afaka hino na hano fa ty zao hiady hevitra amin'Andriamanitra mba hanalana tsin'ny tenany. Ilaza amin'ny antony maro tahaka an'ireo olona Nantsoin'i Jesosy hoe tsy mandafo zao ina moa iny sasany mbola andeha hijery ny tany vidiko a mbola andeha apakabady a mbola avoaka ampakarina zany hoe raha ny tena marina tsy vonona mihitsy andeha hiaraka amin'ny tompona anao zay tena hoe asan'Andriamanitra sy ny sitrako. Ka raha lazaina amin'ny teny hafa ty safidy ity dia toy izao hoe na isika andeha araky ny fanahin'Andriamanitra sy ny fitarian'Andriamanitra mba hanorenan'Andriamanitra ny fahasoavany hanjaka ao amintsika zany hoe misafidy niaraka aminy tokoa dia iray antoka aminy dia anao ny sitrapon'Andriamanitra atanteraka ny planiny famonjeniny ary eto zany satria asan'ny fanahy masina dia ny fanatanterahana antsika amin'ny fanamasinana antsika bebe koa moa zany rehefa avy eo. Zay le safidy ray miaraka amin'Andriamanitra miray antoka amin'Andriamanitra. Ny safidy faharoa kosa dia zao tsy andeha araka ny hevitr'Andriamanitra na ny sain'Andriamanitra ary mandà ny atao hoe fanapahan'Andriamanitra fa mandeha araka ny nofo dia araka izay sitrapontsika ihany dia izay fiendrentsika zany hoe fitrasantsika atateraka an'izay filantsika ara-nofo ihany. Safidy faharoa koa zay ka manao izany dia fantatra fa olona tsy miray amin'Andriamanitra fa tena tafasaraka amin'Andriamanitra sanatria tahaka ny hoe olo ko azy zany tsy misy firaisany mihitsy ny amin'Andriamanitra tsy misy hoe heverany ny amin'Andriamanitra na iray antoka amin'izany hoe asan'Andriamanitra zany fa ny ataony aza dia izao izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay mifanohitra amin'ny fitsasan'Andriamanitra dia tsy inona fa olona manao ny tenany ho fahavalon'Andriamanitra nefa Andriamanitra nahary azy mpanohitra an' Jesosy Kristy nefa Jesosy Kristy ny mpamonjy azy ary mandany asa ny fanahy masina nefa ny fanahy masina mifona ho azy mandraisan'ny famelan-keloka ary mampahery azy amin'ny alina rehetra. Araka izany
ny fanahy masana mampianatra sy mitarika antsika andeha araka ny fanahy araka n'Andriamanitra zany mba hanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra, hanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Io le tena tsy zakan'ny olona ranofo io, izy hoe mahafaty anay zany, mahafaty antoko anay zany, mahavoa anay zany sy ny sisa sy ny sisa. Ary koa ny devoly to le olona mandafy fihetson'Andriamanitra dia misy feo hafa zay enony. Ka ratsy ve le sitrapon'Andriamanitra sanatria zany. Aonao nanambaran'ny Paoly avy amin'ny Romana 12:4-5 mamantatra sitrapon'Andriamanitra izy dia izay tsara sady ankasitrahana marina. Raha fintinina raha zay namivantana zany dia hoe sitrapo mahavelona. Fa ataony devoly ao anatin'ny fotsika matsy dia hoe io no mahafaty anao. Dia hoaritsika takany amin'ny sitrapontsika mahafaty antsika dia izy zany manana sitrapony, za koa manana ny ahy. Nefa ny anahy mahafaty ahy io, fa ny anazy avelona. Fantaro ary azadiny fa ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra dia sitrapo mahavelona, sitrapo mahatonga fiainana, sitrapo mitondra famonjena sy fanafahana feno. Zay natao hoe sitrapon'Andriamanitra dia ny fikasany indrindra. Ary zay zavatra zay efa nitonindriny mba tanteraka io plano famonjena ary eto dia ny hoe anorenany tokoa ny fanjakam-pahasoavany. Tsara azava indray mandeha ny amin'io zany. Satria dia ny mendo any amin'ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika hoe na ny Pentateko zany amin'ny lalan'ny Mosesy dia zay io raha mitandrina tsara ianao, mihaino feko ianao ary manaraka ny fitsipika ianao dia tsy tiantsika zay. Ary zay moa ny antony filazana tsara hoe satria tsisy natateraka tsika dia fonjena mamaim-poana amin'ny finoana rehefa avy eo. Fa ny marina amin'io dia zao tsy zakan'ny olona tsy tian'ny olona fa halan'ny olona ty hoe sitrapon'Andriamanitra ity. Manohitra izy veriny hoe mahafaty ka lafiny anakiraiky osaka aloha dia mamono ny sitrapo maolona azy zay. Zay dia marina amin'izay. Fa maizy azy dia sitrapo hahatonga fiainana. Fa nofo arak'izany dia misitona dia tarika andeha araka ny filany any izy. Zay fa tsy hoe tarika ao amin'Andriamanitra anao vina, matoy izy miditra ao amin'ny sahan'ny asan'Andriamanitra misy mpiandreny hafa ao arano fa tsy araka ny fanahy mihitsy. Dia ny anao ny sitrapony dia tsy inona zany fa ny tsy fahamarinana ary indrindra ny fanompona ny ota na ny fahotana. Rehefa zay mifanohitra ny fanahy sy ny nofo araka ny tenin'Andriamanitra anteo. Ka inona rehefa zany ny votoaty ny afatra ao antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny texte zay mivakina tamintsika. Ahoana no firindrany heviny ankapobe raha mando zany fantaniana hoe inona marina ny tena tokony atao, inona ny safidy tokony horaisina. Ny afatra lehibe voalohany izay misongadina na songadiny tenin'Andriamanitra fantany izy hoe tandremo ianao tsy ho voafitaka. Ka teny mivantana ataon'ny tenin'Andriamanitra amintsika miandoha amin'ny texte eto hoe aza mety ho fitahina ianareo izy. Aza mety ho fitahina ianareo. Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafin'olona ojiny zany. Zay izy eo amin'ny andininy fahafito io. Teny miantoka famonjena sy ny fahavelomana zany matoa hoe mampitandrina antsika izy. Mety misy zavatra mahafaty, mety misy mahavelona. Ka ity teny ity dia tena ataon'ny Paoly apôstôly ho andreo kristianina tokoa tao Galatia, dia atao hoe Galatiana zany araka hitantsika no ireo olona tsy maro toetra. Tsy hoe tsy mino izy, fa mino saingy be sitrapo. Mino mivavaka ihany fa be sitrapo. Tia vao, tia aitraitra, hany ka mora fitahina. Ny olona tia vao tsy fantany toro zay orenany dia tonga hoe azo indray zany ny tena marina dia ary io tsy resaka lamody azatsiny indrindra ny vehivavy ihany. Zay ihany io fa tia amin'ny resaka finoana koa dia misy fo manao finoana lamody. Zay ny zavatra hita amin'ilay izy. Rehefa zany nahoana ny hoe fitahina satria hoe aza mety ho fitahina ary iny ty fitaka resahany eto ty ary iza koa no mamitaka. Ny fitaka dia tsy inona fa ny feo milaza fa diso ny marina ary marina ny tsy fahamarinana. Zay zay iny moa lazaina amin'izany milaza izy fa fahasambarana fiadanana ny fahazona zao tontolo zao sy ny fandalana ny fomba n'izao tontolo zao zay manindraindra indrindra ny fahafinaretanofo sy ny zava-poana rehetra. Zay no lazainy jaona ny epistily hoe ny rehaka amin'izao tontolo zao. Dia reny lazainy hoe rehefa manana an'io ianao dia sambatra indrindra ianao. Dizany reny mamitaka. Dizany mamitaka. Zao mandiny tena aloha dia hitako fa ny foko mamitaka. Io ataontsika farany foana rehefa lazainy mba mandiny teny ianao dia misy mandahy hoe za madio ny foko, madio ny eritreritry nefa fahotana zao natao. Dia angely olombelona. Ny fony mamitaka mitarika antsika ho amin'ny fahadiso-kevitra zany hoe ho amin'izay fanoherana ny hevitr'Andriamanitra sy ny fikasan'Andriamanitra nefa izany mantsoro antsika tahaka ny lazainy teo. Ka izy mampiala antsika
amin'ny lalan'Andriamanitra mahavelona avy amin'ny fo zay le hoe sitrapon'ofo ary miaraka amin'izany mazava loatra dia ny devoly zay mpandainga zay filazan'ny soratra masina menarana ela mpandainga adrinyela izy Mpanolo-tsaina ho amin'ny ratsy sy ny tsy marina rehetra ny devoly dinao nataony mamafy ny tsy finoana izy rehefa hitany fa marefirefy ianao vao mainka ko izy misisitra hoe tena marina ny ianao aza mba mino zany ianao de miaraka amin'iny ny fanoerana sitrapon'Andriamanitra de hitariny izy hatramin'ny fankahalana an'Andriamanitra sy momba ny hoe ny asan'Andriamanitra ina daholo zany toeriny ankalainy ny sitrapon'Andriamanitra ny hevitr'Andriamanitra ny famasinan'Andriamanitra ny famarinan'Andriamanitra ny fisandratan'Andriamanitra ny fanapahan'Andriamanitra ny fiandrianan'Andriamanitra ny asa-pamonjen'Andriamanitra ho asy anao indrindraindrindra ataony zay anakanana an'io arak'izay raha milaza ny tenin'Andriamanitra fa hoe isy fifaliana lehibe eo milantro riziny amin'ny mpanota ray zay mibebaka mahafaly ny devoly ve zany io ny tena hala indrindra ary tsy zakany zany hoe mahita mpanota ray zay mibebaka ka ho voavonjy de ataony zay tsy bebahanao na tonga amin'ity toerany ty azy ianao zaka aloha tsy de mila andro zany ary misy de misy ny fampianarana anatin'ny fiangonana zay tena manamaivana ny atao hoe fibebahana kanefa ny fibebahana de tsy otra de ny fiverenana amin'Andriamanitra fekena ny fahadosoana mba nisoran'Andriamanitra zany hoe fitsabonanao io fanasitranana anao ka tsy mila le olona fa de hoe amino fotsiny ihany nefa ny ota atao ihany ary ny ota mamatotra tsy mety ho afaka satria tsy misy fibebahana raha mibebaka ianao ry afaka eo ny ota manaveny devoly raha mibebaka ianao mitodika amin'Andriamanitra izy ny tonga aloha eo aminao indrindraindrindra Jesosy zay fantarina zay hay moa zany ty fibebahany ty tsy fombafomba ivelany ka io ifararemotra eo tsy fa miverona amin'Andriamanitra mba ho raisin'Andriamanitra efa tota ny fahotana efa trotraky ny vesatry ny ota nefa mbola voninandray any izy na de masiny indrindra raha kapoka ny fiasan'ny famotahana de tsy na fa ny fandavana zay rehetra lazay ny tenin'Andriamanitra izy miaraka amin'izany ny fandranitana ny fanoerana an'Andriamanitra izy ka io natao hoe fanany fitomina amin'Andriamanitra efa tsy azoazonao fitondran'Andriamanitra anao de mety sendotra ianao ary io natonga ny Zanak'i Israely monmonina hoe inona foana zany sao ve mba Andriamanitra ro misesy de monimondava tsy mba nisaorana fankasitrana misesy rehefa arolazaina hoe trotraky ny vesitry ny didiny mena azy amonjy ny Israely nefa nanampitrotraka ireo satria zay monmonina no nasitriny zany fa na mandà zay rehetra tolotr'Andriamanitra mandà zay rehetra mpanovin'Andriamanitra mandà ny fitarian'Andriamanitra mandà ny tolo-tsain'Andriamanitra ary tsy vitan'izany ihany zao mitaona izy manaraka zay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra hoe rehefa tsy avy amin'Andriamanitra de io mitao mandevoly ianao hanao zay rehetra lavin'Andriamanitra fanohitra aminy sy ny sitrapony fanahy ny fitomina fanahy ny fanoerana ny finoana satria ny finoana ihany mavonjy zay rehefa zoiny zany de io le atao hoe fanahy anti-Kristy ka ohatra raisitsika any amin'izany milaza ny tenin'ny tompo fantatritsika tsara ny tenin'Andriamanitra mivavah mandrakariva mba tsy ho reraka tena no masetry nyty fanahy ny fitomina azy tsy ilaina kory izy mivavaka satria Andriamanitra efa mahita izay ilaitsika ary mahafantatra mihoatra n'izay fantatsika azy dano misy lojika ataoko hoe lojika demoniaka avy amin'ny devoly zany ka misy tokoa ny tenin'Andriamanitra hoe fa fantatry ny rainareo zay ilainareo ny tompo kanefa hafa ny contexte antikany azy ny azy de hoe ka efa fantany iny momba rivavahanao fa nen'Andriamanitra de ny hoe mahazo toky ianao fa na tsy manona kory ny vavanao efa fantany io ka raha manatona azy ianao mitondra hataka ao ny vavaka ataonao vao mainka koa mamaly izy zay ny contexte ny filazany tsara mazava zany raha aminazy zany tompo manao hoe zay rehetra mino no vonjeny de anao namadian'ny devoly azy na tsy mino aza de samby olo voavonjy daholo ihany satria Andriamanitra ngeka fitiavana izy tiany olona rehetra izy ka tsy anary azy no any fahaviaraizana mandrak'izay ndre tsy mino na manoteny ratsy an'Andriamanitra izy vitan'zany ary de misy de mino n'zany sasapona la miandro nareo zay mivorivory ay andro fiasavy zao mbola ty foana zay no nataony ary miaraka amin'izany ny fototra de ny hoe tsy misy antony torina ty filazany tsara famonjena tsy andranesan'izany hoe fitiavan'Andriamanitra ao Jesosy mahavonjy anao zany zao manefa na inona safidy zay ho raisiko dia misy tambiny zany satria misy lalàna ny zavatra rehetra ahoana ro ny tenin'Andriamanitra amin'ny texte zay niraisitsika eto Galatiana toko fahaenina itsika ny 17 hatramin'ny 10 de milaza izy fa izay afafon'ny olona monjin'izany ao amin'ny andininy 17 tapany 2 zany ka io teny io na io hevitra io na io lalan-javatra io no tsy fantatry ny olona be sitrapo ary tsy tiany ho fantatra io fa ny olona be sitrapo ny azy de ny hoe tsy maintsy sambatra amin'izay tia koa atao asambatra na afaty na velona afo zao tsy maintsy sambatra
araka le teny sasany na oviny ho vato hoe ka io ange tsy lavitra ohatra efa hity zao fa lazain'ny mpitsabo fa mba tandremano ny fahasalamanao fa efa avo dia avo ange ny troso-dranao misy antony ka tsy maintsy mihinana matavy tsy maintsy mihinana matsiro zany nazokony aiko misy menatra satria mandre an'le teny ka izay le maha-olona atsika zay da koa hoe raha ndre any tsy maintsy manambady azy satria izy nefa ndrininy foko ary tsy misy masakana nizaniza ninninna de atao arany raharaha rehefa vita ny raharaha eny fa mahiratra amin'ny masony Andriamanitra ovontseo aina nambady biby ninenina tokoa tsy mba aloha fa orina izy ao narony hoe tambony ota andeha tsy ahivina vetivety riavako misy mijavatra zay voalazany soratra masina atao efa hitsenjery efa hatramy sekoly-lady ny tao edena fa dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao Genesis toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy menarany Jesosy manao tao hoe ary menarana dia fetso izy noho biby dia rehetra zay nataon'i Jehovahandriamanitra roy izy tamin'ny raha vehivavy evo zany anky efa nataon'Andriamanitra hoe azy hinananareo ny azo rehetra amin'ny sa fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny azo eo amin'ny sa dia azona hinanana ihany fa ny voan'ny azo eo voan'ny sa kosa nefa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo natendrenareo izany fandrao maty anareo ary menarana tamin'ny raha vehivavy ao tsy ho faty akoronareo fa fantatr'Andriamanitra fa na amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra amin'ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo alalany tsara sy ny ratsy zany hoe zavatra rehetra fanoherana ny kitsirano de midika zany fa misy tokoa lalàna ny zavatra rehetra dia lala-piainana zany zay tsy aizony izaniza idivirana n'inona taona satria Andriamanitra nanao ny lalàna io zany hoe lalàna mahery indrindra araka zany Andriamanitra ny soratra masina eto tsy azo vazovazina ary sanatry tsy manao vazovazy na sangisangy ny amin'ny teniny na manao hoe andrakandra ny sanatria satria matoky izy marina izy ary masina indrindra izy no sady tsy maka fanahy izy no tsy azo alaina fanahy zany hoe tsy hay ampampona ny tsy fahamarinana tsy haiko ampanekena ny sitrapoko satria iza mpanota fa izy lay masin'Andriamanitra dia Jesosy zany anga kosa isika misy makafanan'Andriamanitra misy makafanan'Andriamanitra ve ia dia ahoana ary miseho zany ao no manao hoe Andriamanitra vedikapoko ahy izy efa nanangana ho zanany izy ho tiany izy kanefa hono ny tenin'Andriamanitra no sy fahalalany olona mantsy mahatonga azy anao zany ny valiteny dia mazava eny mikapoka izy satria ny zanaka tiana faizina reo toko faharoambin'ny folo andiny faina dia rehefa kapohanao izy dia aonao izy tsy tia ianao Andriamanitra ve tia dia zao ny fahoriana mahazo ahy firifiry mitratrany zany tsy azo ny atao mandihy ny tena ary mantatra zay tena hividalany amin'ny fitondran'Andriamanitra azy misy fahoriana mahazo azy tampoka asa vonoloza tampoka ny andefomandry no akaikina ny zanany sy ny sisa so ve mba hoe Andriamanitra fitiavana saina lalin'Andriamanitra tsy takatro zany hono tonikira teo eo an-tananao raiko mametrako izao ifikaina tsy haiko Andriamanitra mialy amin'ny fiainana tsy haiko ny saintsaina azy tsy haiko ny mamaritra azy ny azo batao dia mametraka azy mampiara-tanana rehefa manaiky an'io ianao mora ny zavatra rehetra ahoana mamora azy voalohany tsy miady amin'Andriamanitra ianao ary izy tsy ady aminao mihitsy dia hofanao hitrinareo amin'ny voalohany faharoa tsy hoe vita amin'izany fa raha vita fihavanana aminy ianao ny marina ngery avako de zao hoe Andriamanitra dia manaiky ho resy zay manaiky azy ina ny antony nampahery ny vavaky ny fifohazana anatin'izany azafady manona ny ray aman-dreny tety fa izay hoe dia mahery ny vavaky ny enilava iny dia mifansoy maro ny olona tonga eo satria nanao fanekena tamin'i Jesosy izy zay rehetra sitraka ao Andriamanitra dia ekeko namoro zany na sarotra ary niaritra tokoa izy zao misy kosa lay atao hoe tambony ary za matoko izy fa zay rehetra angatahako aminao dia taterahanao mamotsitra manaika tsy manatinitinina afa tsy hanao Jesosy ny sitraka fa matoko io sa fa fe ny enonao ny vavako ary mihoatra azy fa malinao miataka zay ataoko aminao zany mahisy Israely atsika tadidinareo le hoe Jakoba niany dia natao hoe manompo zao tsy Jakoba tsy ny anaranao fa atao Israely zany hoe mpitolona amin'Andriamanitra mahireza ry avako fa toky lehibe zany dia misy manao atao hoe minimanao adaladala koa tojoanatra matanjika izy satria olona tokony ahalala izy kanefa dia manao anakapo Andriamanitra ve dia anadinao izy ny amin'ny otazay ataoko ao amin'ny hafa ty zany no le faminy ty dia adiny tokoa ny tenin'i Jesosy manao hoe zay mena be dia
be no tadiavinao no izy ary zay nampiterisina be dia bebe koa no adinina aminy za toetra atsika izy amin'io ary koa te hampatsiafa matoketsika izy amin'ny fitariny eny tompo dea koa nalay mpananao hoe fanomen'Andriamanitra ny fahefana za mondrina amin'ity andro ankehitriny ity raha rano mahazo atsika fanomen'Andriamanitra ny fahefana ka dia mahazo manapaka amin'izay tika atao ahoana no ilazanao fanomen'ny tompo anao tsy fantatra koa zay eritreritra tonga aminao am'za miteny zany izy moa ny tena tompon'ny fahefana Andriamanitra ny tena tompony ino hoe fanomenao izy ny fahefana rehetra any an-danitra sy an-tany aiza ny antoka fa Jesosy no mameanao ny fahefana ary raha nanome ny fahefana izy azoko anaovako ny sitrapoko ve zareo no andro solompanjaka atoko tena dia nyreare ina ny afarana no lavin'Andriamanitra izy tsy ho mpanjaka itsony dia nisorony taminy fanahiny nampalahelo be dia Davida moa natsoina mba tendren'ny li reo dia mba tontonoky ny fanahiny ina ny antony satria tsy nahay nanome voninahitra n'Andriamanitra izy ao no Samuela taminy nanao adaly ianao ny solo izy sy nitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao zay nantidiny anao ianao fa raha tsy zany ankehitriny Jehovah dia ho nampitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely ho mandrak'izay meo amin'ny mpitondra rehetrarehetra zany zay te hitondra Samuela voalohany toko 7:7 mora tadidy zany teny zany zay manao ny sitrapon'Andriamanitra dia sitrak'Andriamanitra tsy ny anome azy fahefana fotsiny fa ny ampitoetra azy eo amin'ny fanjakana mba tonga fiadanana ho an'ny olony zany hoe taratra sady le toe fanjakam-pahasoavana ity an-tany dia teo koa nalay mpanareo Zanak'i na toko tena hoe Zanak'i misorona zahay dia sasana anao fanaty-pisonana kanefa tsy nankasitrahan'Andriamanitra dia anao voasoratra amin'ny Levitikosy toko 10:2 nadaba sy abio izy Zanak'i samy naka ny fitondrana afony avy ka nanisy afo tao anatiny dia nanisy didikazo manitra teo nanatitra afo tsy izy teo anatrian'i Jehovah zay tsy nandidiny azy zany dia nisy afo nivoaka afo teo anatrian'i Jehovah ka nahafaty azy rola dia maty teo anatrian'i Jehovah izy naringy an'izany maty na dia taranaky misorona azy dia any an-trano ianao mitady ary mamaky ny amin'ny Eli so zany rola zay nandotsy namitavita amin'ny tepoly dia ratsy ny fiafaran'izy tery mianaka ka raha fitinina zany vola zany dia manantitra tokoa hoe fa izay afafon'ny olona notsin'zainy ary dia ampiny hoe zay mamafo any nofony izy dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo fahasimbana fa tsy hoe fiadarana na fahasambarana zany lesona arak'izany Jesosy aza maka fanahy an'Andriamanitra tandre mizaka fanahy an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia mizaha toetra zay anaovantsika zay nomeny antsika na mahay mame voninahitra sy azy azy tsika manao natahotra azy tsika ary nytena marakito voalohany dia ny fahenina raha ray aho izy dia aiza ny an'zao raha tompo aiza ny tahotra zany hoe ny fanekena na manjary matoko teny sika satria hoe nasandratr'Andriamanitra nanazy fahasoavana be taminy izy moa ny tokony reare izy nge ny tokony reare satria izy ny tompo mpanome zao rehetra zao kanefa tsy ataony reare foana satria masina ary masina indrindra izy lesona lehibe zay tokony mba hianarako zany hay ty zavatry tsy tompony tokoa ary raha nahazo aho dia arakarakin'izay nomeny tokony aiza koa manitry tena tahaka azy ary fiarovana azy zay fa ny firereana mialoha ny fahalavona rehefa zay raha mamafy tsika raha miasa tsika doka mafy ho an'ny fanahy ny ten'Andriamanitra eto zay no lalam-piainana zay mahavelona misy lalana mahavelona arak'izany misy koa mahafaty ho ny ten'Andriamanitra miantso ny lanitra sy ny tany ao an'io vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo amin'ny laonao ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahiana sy ny fahamozonana ina ny fidina ny fidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao dia no tia an Jehovah Andriamanitra tia an Jehovah Andriamanitra ka hiaino ny feony sy hifiditra aminy fa izany no fiainanao sy fahamarony ny andronao tombo avao ny andro dia mirary soatsika tsara zany fa aza mitsahatra fotsiny amin'izany no enganie sia tia antoka lehibe dia soatonao to anoza mandrainao ty Deutéronome toko 7 io andiny fa 7:20 sy 20 arak'izany zay mamafy ho an'ny fanahy ho an'ny tompo zany dia hijinja fiainana mandrak'izay avy amin'ny fanahy safidy eo amin'ny 9 io dia araky ny teny Jesosy hoe ny fanahy io izy no mahavelona ny nofo tsy mahasoa na inona
Firazan'ny tsara ny jaona toko faheniny zany fahatelo amby telopolo. Ka tsy inona ny fahavelomana omen'Andriamanitra antsika tokoa fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra, ny miray antoko any manangana fanjakam-pahasoavana handraisantsika ny antrany dia fiadanana zany. Izay tsy hitantsika na oviana amin'izao tontolo izao. Satria ny tenin'Andriamanitra, ny fiadanan'Andriamanitra izay tsy hain'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Ento, tsy hitany na fantany. Mampisaintsainy zany nefa voaka pahery antsika koa mihoatra ny zavatra rehetra. Fiadanana omen'Andriamanitra antsika, tsy voazao zany fifatry ny ely. Fotoantsika eto amin'ity toerana ity matetika, ao no izy. Za malala ny hevitra everako anareo Jehovah dia ny hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany jerany toko fasivy amby roapolo andimy faraika amby folo. Dia io le hoe fahasoavan'Andriamanitra tonga eto amintsika tanteraka amintsika fa sanatry tsy fahaboazana. Io le hoe tokom-pitahiana sy fanambinana amin'izay rehetra ataontsika ny asan'ny tanantsika, ny toerana izay petrahantsika, ny rivotra iainantsika sy n'Andriamanitra no momba amintsika. Dia nomena ho antsika Jesosy. Izay toko fasivy andiny fadimy ao amin'ny teny any vonankalazaina tamin'ny krismasy fa zaza miteraka ao antsika, zaza lahy no nomena ao antsika ary ny fanapahana dia ontsoriny ary ny anarany atao hoe mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay andrin'ny fiadanana. Tompony izy. Kanefa na dia tompony dia vonona hanome. Ary dia ahoana izy? Fiadanana ho avelako anareo. Ny fiadanako ho omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomena zao tontolo zao izay feny fitaka ary vidin-dafo sy mandalo ihany. Zany ny fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Zao natao fevitra amby folo andiny fafito amby roapolo iny. Raha ao anatin'ny tahotra iny ianao dia tsarova ireo mpianatry ny tompo tao anatin'ny tebiteby tahotra tokoa ny fanenjehana azy toa ny hevitra ambony. Ino tapitapoka teo nitsangana teo afovoany Jesosy. So nandondom-baravarana kosa izy nitsangana teo afovoany. Dia niteny tamin'izy ireo hoe fiadanana ho anareo. Aza mitady hevitra fomba ahoana tompo zao namonjenao ahy. Misy matsy mitady famantarana teo izy dia miodikodinao tsy mahita nefa Jesosy efa manoloana azy. Ka raha mandreny ny fantondonana ianao dia ampidiro amin'ny fo izy araka ny teny miditra eo aminy ery sakafo aminy. Fantaro ny lalana izay izoranao ianao izay natao mba ino. Arak'izay. Zay araky ny nofo dia mihevitra ny zavatry ny nofo ny ten'Andriamanitra fa zay araky ny fanahy kosa mihevitra zay zavatry ny fanahy na ny raharaha ny fanahy masina ny asan'Andriamanitra. Zavatry ny fanahy raharaha ny fanahy masina asan'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra. Izany no hitariany fanahy asianao mba hatanteraka fiadanana hatonga fahasoavana antsika. Ka fanahy tsy mba mamitaka sanatria ny fanahy masina. Hainy ny zavatra rehetra fa iny tsy ho ataony. Tsy mahay mandainga izy. Tsy mba mamitaka zany fa tena azona antoka ary tombony lehibe. Dia fiadanana tokoa, fiainana, toky na amin'ny ankehitriny na moavy mandrakizay zany. Rehefa zany, sambatra ianao zay resen'ny fanahy masina lahatra. Hoe ny manao ny sitraponao ary zay irery Jesosy, zay ny mahavelona. Dia tahaka an'i Jesosy zay ny teny hoe ny handry dia ny manao ny sitrapony zay naniraka ao izy sy ny mahavita ny asany. Araky ny teny Paoly hoe Kristy no antony havelomako. Za tsy no izy mivelona. Siko mafy ary ty tenako ty. Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana azo tombony. Dia sambatra riavako ny olo afaka amin'ny famatorany tenany sy ny sitrapony. Afaka manolo tena ao an'Andriamanitra ihany asan'Andriamanitra izy satria tsy foana ny asa sarany. Tehirizin'Andriamanitra ho rakitra sarobidy amin'ny fanjakany lanitra zay ny sasarany tompotompo. Ahoana amin'ny tompo? Na iza te hamonjy ny aino izy dia avery azy izy. Ary na iza avery ny aino mihamio dia izy no ahanzo izany. Matitoko vena aminy fona andiny fadimy amby roapolo. Varotra ao reo mpianatra fezay hoe fa nanaraka anao zay na rinay na velanay ny zavatra rehetrarehetra ina mba tombo moavonay. Dia hoy ny tombo tamin'ny lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mbian'ny fanavozana ka hipetraka amin'ny voninany zanak'olona ianareo kosa izay nanaraka ao izy dia hipetraka amin'ny sira fiandraina roa ambin'ny folo. Tsara ny firenena Israely roa ambin'ny folo zany hoe fanandatana amin'ny voninany lehibe zany. Fa izay rehetra efa nafotrano raha lahy na nabavo na ray na reny na zanaka na tany ny anarako dia andray zato eny ka andova fiainana mandrakizay. Antoka zany. Zay manao ny sitrapon'Andriamanitra tsy ho very izy, tsy ho maty antoka izy, tsy angaiay izy, fa azo tombony lehibe izy. Fezitsika zao dinidinika fampahirezana sy fampiorenana antsika zao. Rak'izay ditatsika riavako fa tian'Andriamanitra ny andofatsika ty hoe fanjakam-pahasoavany ho fiadanana, ho
fahataterahana ny fifaliana ho fiainana mandrakizay ambara nefa tamintsika fa tsy fanjakan'ny nofo ty fanjakany ity fa ny fanjakan'ny fanahy masin'Andriamanitra dia ny fanjakan'ny fahamasinan'Andriamanitra dia ny fanahy manamasina antsika ho amin'Andriamanitra ary manamasina antsika ho an'Andriamanitra zany nge nanokanan'Andriamanitra anao e tsy ho an'izao tontolo zao na iverenako amin'ny fahalovany Zanak'i ka tsy iny ty fanjakan'Andriamanitra ity fa Jesosy Kristy lay masin'Andriamanitra velona atao taontsika dia toy ny Paoly nilaza tokoa hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy velona taonandrika dia ampiaritsika zao teny zao araka ny nantery ny tenin'Andriamanitra maizy amin'ny fidy zao fidinareo tokoa zay tompoinareo na Andriamanitra izy na izao tontolo zao raha ifidy an'Andriamanitra ianao dia meteza ary maneke ny fitondrany voalohany dia ny ovafo ny forafo vaovaozin'Andriamanitra mba hitsahatra ny fanompona ny sitrapo zay mamitaka antsika hitsahatra ny fanompona ny fahalovana momba ny nofo mialamy zay tsy masina mialamy zay mandevona anao sy ny fiainanao sy ny ankonanao dia anakaiky anao ny tompo ho eo aminao izy ary ho tamana eo aminao izy satria hita fa tena zanak'Andriamanitra tokoa ianao tahaka azy tanteraka tamin'ny fanarahana fa zay tsy manam-pahamasina ho iny tenin'Andriamanitra zany hoe mbola manompo ny nofony sy ny filany manoto mihoatra noho ny tompo tsy mahita ny tompo izy tsy afaka ahita azy tsy afaka eo aminaminy tsy afaka halala azy izy tsy afaka hanana fihavanana zay tena hoe tafaorona aminy izy tsy afaka tena andraisy velona zany hoe fiadanan'Andriamanitra fitsarana amin'ny Jesosy fahasoavan'Andriamanitra tsy mety ritra izy fa zay manana an Jesosy dia amin'ny fahafenony izao n'apôstôly mandraisantsika dia fahasoavana anaty fahasoavana noho arany tsy mety ritra mandrakizay raha nisy ny tsy fahataterahana tamin'ny fanarahana ny tompo anatsiarovanao fa niataka tamin'Andriamanitra ianao andro iverena tanteraka aminy zao satria efa niandro ianao izy tsy takany mba faharetan'ny olombelona sasany hoe miandrokireo fiafatratiny dia aizany tsy tonga ihany izy ty andeha mihitsy dia efa mambonana mantaonany ny andrasany ianao ny antsony ianao satria teo ianao nefa tsy hitany dia mbola averiny dia mbola mametoky anao ny tompo amin'ity andro ty milaza hoe aza matahotra ianao fa efa nifidy ianao efa nanavitra anao ahy ianao dia anteriny hoe hanao fanekempihavanana ho azy ao izy ho aminao zay manaiky azy ho fanekena mandrakizay mitoetry zany eo aminy ary ametraka sy amaro azy aho sa ametraka amin'ny fitoerako masina eo amin'ny mandrakizay ary nitrambona ny taberina keliko ho eo aminy ary izy mihitsy no ataoko hoe tempolo ny fanahiko amin'izay dia miray anjoko amin'ny mpitateraka izy zaho Andriamaniny izy oloko ka dia ho fantatry ny jentinisana ny tsy mino fa zaho Jehova ho izy no manamasina ny oloko amin'ny sy ny fitoerako masina eo amin'ny mandrakizay ho fahasoavana ho azy zay ny fanjakam-pahasoavana ary fiadanana zay tsy ho raisina na hoe sorona amin'ny mandrakizay lavaka isika Andriamanitra mahagaga indrindra ianao ary tsy misy tahaka anao dia masina indrindra marina indrindra nefa dia midiny ety dia mitady ny mpanota feno fahalotona feno fahalovana feno tsy fahamarinana tsy tratry ny sainy zany fa raisinay arekenay so ankasitranay amin'ny finoana rehetra izany dia ny fanekenanao Jesosy mba hanananay fiainana tokoa zay afaka hiankina aminao satria ianao no mandray anay ary manoana anay nga eto reto mpanomponao mangetahita iaona aminao mba handray eo fanjakana lehibe dia ny voninahitran'Andriamanitra ny fiadanan'Andriamanitra ny herinao tsy teo amin'ny fanahinao sy ny fahamasinanao ary ny fahamarinanao ary indrindra ny fonao feno toky feno antoka feno fitiavana zay efa nitiavanao anay amin'ny fitiavana mandrakizay ka nampaharetanao ny famoramponao tamin'ity andro ty koa ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaranao ry Jesosy amen